Sainy koa no mitondrantsika makany amin'ny lafin'ny zavakanto iaona amin'ny mpankafy azy etsy amin'ny coup d'état ilay mpihira malaza Kah Kekumo no afatarany maro azy azo ny anjara birikiny araka izany ny mpankafy kanto eto Madagasikara mandritra ny fandalovan'ny ity mpanakanto fadadaza ity eto amintsika. A kind of strange feeling is starting from here. The day you set your trap on me, my senses will be distorted or will disappear. Cause you broke my world, appear like a star. Mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ilay mpihira ke na fantatra ihany koa teo aloha amin'ilay anarana hoe Kiku. Sou na ihany koa Keep My Heart and Soul no ahafantaran'ny mpankafy azy. Amin'izao fandalovana izao dia nisy ny resadresaka ny fanaovana taminy. Ny anarako zany dia Kay izay tononona amin'ny teny anglisy. Ho an'ireo izay tsy mahafantatra na tsy mahatadidy dia ny anarako taloha dia Kiku. Efa nanao fampisehoana maromaro aho teto Antananarivo tamin'ny taona 2000. Dia avy eo lasa nianatra sy nipetraka tany Frantsa ary nanao zavamaro hatramin'izao. Niaraka tamin'ny Madagrova tamin'ny taona 2000 ary nandray anjara tamin'ny fandaharam-potoana mozika samihafa tao Frantsa, ohatra La Bataille des Chorales, X Factor ary voaingana The Voice. Tsy ho diso anjara ireo mpankafy kanto malagasy amin'izao fandalovany ke eto Madagasikara izao satria dia izy ny zomazao ny fampisehoana taony etsy amin'ny coup d'état. Efa tao anatin'ny famerena tanteraka moa izy tamin'ity androany ity. Eto Madagasikara tsy maintsy mba manao vacances kely aloha mangy fianakaviana, mijery ranomasina kely amin'izay mahazo aina tsara ka afaka miasa tsara, miela tsara. Resaka lanonana iseho amin'ny coup d'état Carleton ny zoma 3 Aogositra izao iaraka amin'ny mpitendry namako dia nisy asabotsy 4 Aogositra kosa mariage ny cousinko zany indray no andraisako anjara amin'ny Carleton. Sady mamorona no mihira ke efa eo mpanomanana ny rakirana izy amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavany dia tsy dia ny rakira loatra ny zava-dehibe fa ny fanaovana mozika. Part of me